Aleluia. Vavaka antsika tompoko. Rainay tsara indrindrany an-danitra ao. Mankalaza miteranao foana tompo ary manome voninahitra anao. Raha nambara ny zavatra nasehonao Jesosy ao omaly. Raha nambara n'izany eto a Jesosy dia mangataka ny fanainao masina nindry ny lelako. Apetreo ambany dia ambany ao tompo. Misandraha tany amin'ny avo indrindra ianao. Misandraha tany amin'ny avo indrindra ianao. Ray masina ao. Ray mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo. Misandraha ta tompo, misandraha tany anaranao. Anambara ny hatsarana indray a Jesosy. Anambara ny alebiazanao indray a Jesosy. Koa mitenena amin'ny vahoakanao, zanakao, mpanomponao. Misaotra Jesosy. Amen, amen, amen. Vakitsika ny Isaia toko 5:20 andiny 1:12 ka hatramin'ny 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'ny Tompo, ny Ray Masin'i Israely, dia namorona azy, ny amin'ny zavatra ho avy no anontany ho ahy. Ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izaho no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Amen. Omaly aho nahita fahitana eo am-pivavahana dia misy fandriana anankiray dia misy olona matory zany eo amin'ny fandriana dia mahita anjely ao miaro mpiambina zany fa ny elatry n'ilay anjely no hitako, elatra no hitako miaro an'ilay olona matory eo. Dia ilay olona matory zany mazava tonga dia fotsy ny rehetrarehetra, fotsy dia eo ilay anjely dia ilay elatra hitako. Haleluya. Dia ilay anjely mpiambina araka ny ten'Andriamanitra eto hoe Isaia 5:20 dia hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia adidiko ihany Tompo. Ianao zay zanakan'i Jesosy, izaho zay zanakan'ny Tompo dia tsy matahotra atsika satria ny anjely Tompo mitobo manodidina atsika. Salamo milaza an'izay ihany koa raha tsy diso Salamo 1:10 dia ny anjely mitobo manodidina atsika miaro antsika zanany. Hitako zao le olona matory fa tsy hitako le tarehiny fa hitako le fandriana dia misarona izy dia fotsy ny rehetrarehetra, fotsy hatramin'ilay anjely le elatra hitako fotsy. Haleluya, haleluya. Ka izaho sy anao zany ilay zanaka Jesosy dia miambina atsika ny anjelin' Jesosy. Miambina atsika izy amin'ny loza rehetra izay mitranga hitantsika etsero. Izay mahatonga hoe raha ho anantsika ny fanain'Andriamanitra dia tsy matahotra atsika fa ny anjely dia eo amintsika miaro atsika. Zanany izaho sy anao, adidin' Jesosy izaho sy anao. Zany adidy zany hoe adidin' Jesosy zany adidy ny fiainanao rehetra sy ny fiainako, ny hohanintsika, ny sakafontsika, ny fitafiantsika, ny trano hipetrahantsika, zay rehetra ataontsika, matory mifoha miasa atsika dia eo amintsika ray anjely miaro atsika. Haleluya. Zay mahatsara hoe tsika mandeha foana araka ny sitrapon'i Jesosy fa tena hoe miambina atsika izy, miaro atsika izy amin'izay rehetra ataontsika. Haleluya. Tsara ny tompontsika, tsara Jesosy tsika. Tsy irery tsika, mety metrehitra tsika hoe irery tsika ao anatin'ny trano, metrehitra tsika ny loza rehetra hitantsika dia irery tsika. Tsy irery mihitsy tsika. Haleluya. Tsy irery. Amen. Ka tsy atahotra izaho sy anao. Ny zavatra rehetra izay hitranga dia fampitandremana atsika hiomana satria akaiky Jesosy. Fa tsika kosa tsy ao anatin'ny tahotra intsony. Haleluya. Haleluya. Izao izy nanao ny tany. Andriamanitra mihitsy, Jesosy mihitsy nanao ny tany dia sy nahary ny olona eo amboniny. Izy nahary atsika, izy namorona atsika. Ka raha zany ianao mandeha araka ny sitrapony ianao dia tsy tokony hatahotra. Haleluya, haleluya. Na ho faty ary, na hiala amin'ity tany ity ary izaho sy ianao, tsy matahotra fahafatesana satria fantatsika fa raha miala amin'ity tany ity tsika dia hitany Jesosy Kristy to. Haleluya. Zay mampiavaka atsika izay manana an'izao hoe sambatra izay maty ao amin'ny Tompo. Ny maty ao amin'ny Tompo ny sambatra.
amen. Fa raha tsy manana an' Jesosy ny olona maty ny mampalahelo, fa raha ianao zanan' Jesosy raha ianao mandeha araka ny sitrapony dia sambatra ianao. Halleloia, halleloia. Ny tanako ihany izy namelatra ny lanitra sy nandatra ny eny amin'ny rehetra. Andriamanitra nanao ny lanitra io, izy nanao izao rehetra izao. Halleloia. Ka aza matahotra atsika na hitatsika zavatra rehetrarehetra mitranga. Aza manokana dia misy fiadana anao am-poko. Ny olona mety hoe misy ihany zany ny aiay olombelona, fa tena hoe tsapako misy fiadanana ato anaty. Halleloia. Raha tonga ny andronao miala amin'ity tany ity ianao, faly ianao fa hitsenanao Jesosy raha manana an' Jesosy ianao. Raha mbola tsy tonga ny andro anao dia miaro anao ny anjelin'i Jesosy, miaro anao ny anjelin'ny lanitra. Amen. Anjely mpiambina no miaro atsika, na matory tsika, na mifoha atsika, na mandeha tsika, na izanaiza misy atsika. Halleloia. Nisy taona nisy horohorontany teto a Liban, nisy taona nisy bomba tsy haiko inona nipoaka le eo amin'ny aéroport, teo amin'ny aéroport teo Beirouth. Zany tena hoe tsapanao mihitsy ny anjelan'ny tompo miaro, miaro. Halleluia. Miaro ny zanany ny tompo, ny toerana misy ianao, ny trano misy ianao, arovan'i Jesosy. Fa raha ianao tsy manana an' Jesosy, tsy manana an' Jesosy ianao, mitandrema satria mety ho tratry ny loza. Halleluia, halleluia. Fa raha olona manana an' Jesosy dia efa tsy matahotra intsony. Amen. Satria miaro ny anjeliny, miaro atsika ny anjeliny. Amen. Dray mandeha Jekovambela maranako azy, efa tonga ny zavatra nipoaka teto amin'ny aéroport Beirouth amin'izay, be diabe ny olona maty, be diabe ny trano simba. Amen. Dia le trano tamin'izay nampatorian'i Jesosy vitsy izy, matory dia nivavaka alohan'ny atory, avy niasa tamin'io. Dia ny rano Jesosy ny teny fanahy maso hoe angatao ny rano Jesosy, gataka ny rano Jesosy nangataka, nefa tsy fataoko tamin'izany fa gagabeza raha tamefatra angamba za tamin'izay. Rano Jesosy nangatako dia niaro ana natory aho. Vao natory 5 minutes 10 minutes aho dia niozongozona be le trano. Dia maro be ny vitra simba sy ny sisa. Dia taitra zao saoty avy eo ambony fandriana dia hoe tonga avy eo a Jesosy. Jereko anefa ny olona samy savoritaka. Dia le trano dia niozongozo dia ny zavatra nangaka nefa tamin'le trano nisy tsisy zavatra pitsika na zavatra kely simba atao. Halleluia. Fanomboka ny meuble 5e, 4e, potopotopotoka le vitra sy ny sisa. Amen. Ka ny tompo dia maniraka ny anjely miaro atsika. Ny faro dia nisy horohorontany mafy ihany koa teto. Halleluia. Tamin'izay fotoan'izay koa iaho natory avy nivavaka koa natory. Dia le namako, satria nisy anankiroa zay tamin'izay, le namako no namoana tao fa zao tena nampatory ny tompo tena natory. Mifoaza izy fa mbola horohorontany. Nitsangana za, izy tsy nahalala fa heveriny hoe zavatra inona zany satria mbola zavatra tsy fantany. Fa ny tompo miaro antsika na misy reny zavatra reny. Halleluia. Nitsangana nivavaka zay, nivavaka zay, nivavaka zay. Halleluia. Dia saorana ny tompo arovany zana raha mbola tsy tonga ny fotoana hialantsika amin'ity tany ity, ninina ataon'ny Satana, dia miaro antsika Jesosy, miaro antsika izy mandefa ny anjeliny. Amen. Ka niseho ny alehibiazan'Andriamanitra. Halleluia. Arovanindrindra amin'izao vaninandro iainantsika zao zany dia miaro ny zanany tompo. Nasehony mihitsy zany omaly hoe ny zanany zany tia notenena hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako izy izay nohariko namboariko, ka tia izy dia arovako, dia adidiko ihany. Adidin'i Jesosy ny fiainanao sy ny fiainako. Ko mahereza tompoko fa tsy lavitra atsika ny tompo, ny anjelin'ny toby manodidina atsika. Voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy etra amin'ny taola andrindra ho mandrakizay. Amen.